Ny gouvernemanta iray manontolo no tsy mahomby amin'ny asa fampandrosoana ny firenena raha ny nambaran'ny Constant Ravelson. Efa fantatry Andry Rajoelina io tsy fahombiazan'ny gouvernemanta io. Saingy tsy esoriny ireo ministra sasany maneho miharihary izay tsy fahombiazana izay. Antony, mpiara-migoka tombontsoa aminy ireo ka tsy esoriny izany raha ny fanazavana. Gouvernementan'ny tsy fahombiazana io, tsy ny fahombiazana no tediavina. Ary efa nasa niady tamin'ny Assemblée nationale izy noho izay antony izay fa zavatra hafa dia tsy misy afa-tsy ny remby prédateur, mpitondra pirembiny ao miaro ny piremby, mamevahana ny piremby, zavatra enitsika rehetrarehetra volamena mivoaka fa ny otoiny ity hanao le ataon'ny vazaha hoe démocrature, zany hoe tazominy eo ihany bikabika sy fomba fiteny amin'ny démocratie fa tsy refesy mandidy no atao eto dictature. Izotra makantsika ny mitazona ny reny zany dia tena herisetra ny tafika zay makatoa tanteraka azy fotsiny zao. No amafisiny hatrany fa nandamoka avokoa izay tetika asany tanterahina teto amintsika, na io natao ankamehana na natao amboletra, ka maro ny fitarainana voaray no ny fahampitehana ateraka izany. Ohatra amin'izany ny tetika asa Tanamasoandro izay mbola mitohy hatramin'ny androany ny fanoherana ataon'ny mponina voakasika. Takizany ity hoe tanàna vaovao ity, ny lafiny rehetra zay kasiany io rangahy io lamokany daholo. Tsy vitany hoe lamokany fa edivana amin'ny vahoaka. Fantatry ny président de république zany, fantatry ny premier ministre zany, fantany zany téléphérique zany tsy amokatra sy tsy fantany zany, fa maninona no atao toiziny. Raha hoentiny amin'le fomba hoe misy remby ao dia tsy mahagaga raha ohatra ka tazomina foana ny ministra zay tsy mahatafavoaka akory ny ohatra hoe nikanjam-bary azy. Ngamba tsy izay ngamba dia mampiseho hoe remby no zava-dehibe amin'le fitondrana. Efa inom-baly farafahakeliny no niovan'ny gouvernemanta tao anatin'izay taona nitondran'ny Andry Rajoelina izay. Hatreto tsy hita ny vokatry ny fampandrosoana atao ary Madagasikara mihemitra no hita araka ny vokatr'ireo fanadihadiana samihafa nivoaka. Na eo aza ny ezaka atao, tsy misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka izany, vao maika miamahantra ny malagasy.